Masodao Sanagasikara mbola avy nareo indray resakantsika androany eto amin'ilay hoe raha ohatra ka misy seza na latabatra eto. Io moa zany tsara mihitsy ilay hoe i madama ilay hoe eto amin'ilay misy seza na misy latabatra eto mahafinaritra tsara madama iny. Ny ataon'elahy ity somary raiso eto amin'ilay raviny eto. Dalahy ty apakary manao ohatran'izao ty. Ataon'elahy miakatrakatra tsara ohatran'izao ilay eto amin'ny raviny eto afaka hotsakotsa'elahy. Jereo tsara fa raha misy raha hotsakotsa'elahy ohatran'izao io misy fientanana tsara be ho amin'ny madama amin'izay fotoan'izay. Rehefa miondrika ohatran'izao ihany koa madama misy fotoana moa izy dia miakatra arỳ ambony arỳ dia avy eo elahy miazona ilay valahana eto na miazona ilay arỳ ambany arỳ. Dia elahy rehefa liana paopy tsy miondrika be ohatran'izao hoe hiondrika aloha sokosa. Valahy elahy toerana mahitsara ohatran'izao dia azonina tsara ilay eto amin'ny valahy madama eto. Ity zany inona filazan'ity eto jereo eto. Eto amin'ilay izy miondrika eto apetraho eto ilay izy amin'izay elahy zany mba afaka mahitsy tafiditra tsara ny elahy ny anatiny any dia afaka elahy tsy miondrika be ohatr'izay fa etsy fotsiny ataony elahy. Sisa elahy avy eo miazona valahana dia ho andrika labiso kely ilay miondrika ohatran'izao iny dia atoroy anazy hoe inona zany no tiandry amin'ilay izy mba afaka milalao any nondry ankora amin'izay mba afaka hoe milalao. Raha ohatra izao nareo hoe mampiasa ilay kilalao dia eo izao ndry ohatra afaka hoe fatotra amin'ilay kilalao ny tanandry arỳ aloha na koa hoe fatotra amin'ilay kilalao ny tanandry aty aoriana. Ilaina ihany koa izay dia ho andry afaka manodina kely ohatran'izao ndry mihetsiketsika ihany koa ilay ho andry zany raha ohatra ka hoe mazoto ndry amin'izay fotoana andro vasoka ny ataondrano dia atorondry foana hoe ohatry ny ahoana ny atao arakarak'izay indry ilay eto aoriana eto. Ao ve? Izay. Nareo moa zany na mahitsy ohatr'izao na miondrika ohatr'izao na makaty ohatr'izao dia izay tianareo io. Dia izay tianareo.